sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. O amarinina ao ka iseho eo anatrehanao, ialiagna ibanjigny ny voninahitro. Salamo fa 9:20. Faly magnano mbalatsara kory alantsika jiaby magnaraka tsy tapaka ny radio Fagniry. Arabegna abatsika jiaby tratranty alahady androny tompo, alahady fa 5:20 tsotra mandavantaogno amin'ny taogno di fandaligna ampinoagna. Agnatin'izegny no agnamezan'ny eglizy atsika aloha hevitry akaiky atsika Andriamanitra. Andriamanitra tsy lavitry Andriamanitsika, Andriamanitra miara-monigny amintsika. Orintsika amin'ireo tenin'Andriamanitra arosin'ny eglizy amintsika ny famoapoasana, famelabelarana io loha hevitra io, arahiny fampianarana sy toriteny Monseigneur Marc Benjamin Caramarson archevêque. Ndao oregnisika ny tenin'Andriamanitra. Vakteny masina voalohany, boky Deutéronome. Ny teny tamin'ny vahoaka Israely Moizy nanao hoe: miainoa ny feon'ny Tompo Andriamanitrao ianao, ka mitandrema ny didy amandalana voasoratra amin'ity boky ny lalàna ity. Miverena amin'ny Tompo Andriamanitrao, amin'ny fonao manontolo sy amin'ny fanahinao manontolo. Izao didy andidiako anao izao tsy dia hoe ambony ho anao na ivelan'ny takatrao. Tsy anandanitra izy, ka isy hanaovanao hoe iza no hiakatra anandanitra aka izany ho antsika sy ampahafantatra izany antsika mba hanarantsika azy. Tsy any andafiny ranomasina izany, ka isy hanaovanao hoe iza no iampita ny ranomasina aka izany ho antsika sy ampahafantatra izany antsika mba hanarantsika azy. Fa eo akaikinao indrindra ny teny, dia eo ambavanao sy ao amponao mba hanaranao azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Jerusalem,
Vakiteny masina faharoa taratasiny masindapolo apôstôly ho an'ny kristianina tany Kolosy. Ry kristianina havana, i Kristy Jesoa no endrik'ilay Andriamanitra tsy hita. Izy no teraka talohan'izao voary rehetra izao. Tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety an-tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na ny fiandrianana, na fanjakana, na fiamboniana, na fahefana. Taminy ho azy no nahariana ny zavatra rehetra. Izy no talohan'ny zavatra rehetra, ary ao aminy no ahareta ny zavatra rehetra. Izy no lohan'ny tena, zany hoe ny Eglizy. Izy no voalohany, dia ny voalohany teraka tamin'ny maty, mba ho loha amin'ny zavatra rehetra izy. Satria ao aminy no sitraky ny iray itoerany afenoana rehetra, ary tamin'ny alalany no tiany ampihavanana ny zavatra rehetra aminy indray, raha efa nampihavaniny tamin'ny rany teo aminazy fijaliana, dia tamin'ny tenany na ny ety an-tany na ny any an-danitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorana ane Andriamanitra. Alleluia, 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 Alleluia. Evanjely masina ny soratan'ny Masindalioka ao amin'ny toko 10. Tamin'izany andro zany, nisy mpampianadalagna anankiray nitsangana akafagnahian'i Jesoa ka nanao hoe, Tompo, inona no ataoko azahoako ny fiainana mandrakizay? Dia hoy Jesoa taminy, inona no voasoratra ao amin'ny lalagna, ary ahoana no famakinao azy? Ary namaly izy ka nanao hoe, tiavo ny Tompo Andriamanitrao amin'ny fonao manontolo, sy amin'ny fagnahinao manontolo, sy amin'ny herinao manontolo, ary ny sainao manontolo, ary ny namanao tahaka ny tegnanao. Dia hoy Jesoa taminy, marigny ny navalinao, manaova izany dia ho velogno ianao. Fa nitady agnamarin-tegna raha lehilahy ka nanao tamin'i Jesoa hoe, iza ro namako? Ary hoy Jesoa taminy, nisy lehilahy anankiray nidigny avy tany Jerosalema ho any Jeriko,
azony jolahy ka nendany ny lambany nokapohiny ny tenany ary saika maty vao navelany. Dia nisy kosa mpisorona anankiray nidiny tamin'izany lalagna izany ka nahita azy nefa nandalo ihany. Toy izany koa ity levita anankiray izay tonga teo nahita azy nefa nandalo ihany. Fa nisy kosa Samaritanina anankiray nivahiny tonga teo aminy ka nangoraka noho nahita azy. Nagnatogno azy izy dia nameno ny feriny ary nanisy diloilo sy divay azy. Vao nampitaingina azy ny soavaliny sy nitondra azy tagny an-tragnombahiny ka nitsabo azy. No ny ampitso dia nakadia nieroa izy ka nomeno ny tompo-tragno ary nataony hoe tsaboy izy ary na ohatrinona laninao mihoatra noho iregny dia onerako rehefa miverigny aho. Izy amin'izy telo lahy no ataonao ho naman'ilay azony jolahy? Dia hoy ilay mpampiana-dalagna ilay nianatra azy. Hoy Jesosy taminy, mandehana ka manaova toy izany koa. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, tohiza sika ary ny fandaliana-pinoana sika amin'izao mandava-taona izao, ka foto-kevitra anankiray no alalintsika amin'izao lahady 10 mandava-taona zao. Sy Andriamanitra lavitra no Andriamanitra sika, sy Andriamanitra fehikevitra no Andriamanitra sika, fa Andriamanitra velona eo anivon'ny fiainansika no Andriamanitra sika, ary ny teniny no manilo asika, ary Andriamanitra miarabelona amintsika no Andriamanitsika, sy Andriamanitra firehekevitra ho isika, fa Andriamanitra miombinaina amintsika. Ary dia izay no finoany ny vahoakan'i Israely, ary izay no mahatonga asika mamaky ny tenin'Andriamanitra isaky ny liturgia ataosika, fa indrindra moa ny Eukaristia izay lazaisika faratampony sy loharano ny fiainansika. Ka izay indrindra no ampisehiviny ny bokin'ny Deuteronome amin'ny vaky teny voalohany, mianoa ry Israely raha nananatra ny vahoakan'i Israely Moizy, ho an'ny Israely tokoa sy mba akandrina izay finoana zay tahaka ny ataosika amin'izao hoe izao mino an'Andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra. Ho an'ny vahoakan'i Israely, ho ansika ihany koa zany dia fiainona, zany hoe fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ny finoana, ka mahatonga asika mivelona azy eo amin'ny fiainansika, ka sy misy efitrefitra ho an'ny vahoakan'i Israely tamin'izay ary ho ansika ihany koa, fa indrindra moa tonga nofo ny tenin'Andriamanitra miarabelona amintsika i Kristy tenin'Andriamanitra, dia sy misy efitrefitra ny finoana sy ny fiainan'Andriamanitra, ny finoana an'Andriamanitra. Ka izay indrindra no mahatonga asika sy mametraka efitrefitra na fizarazarana asika eto ny fiainana, ka eto no finoana raika ihany ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Ary dia izay no ampisehiviny ny vaky teny voalohany, ampisehiviny Moizy tamin'ny vahoaka, mianoa ry Israely Tompo Andriamanitra ao, ka mitandrema ny didy aman-dalàna voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna, miverena amin'ny Tompo Andriamanitra ao. Ary dia izay no mahatonga asika ary manao ny fandaliana-pinoana katolika aho, ka mandalina ny finoko, alaliniko ny finoko katolika aho, ka iainako ny finoko izay eo ambarany bokin'ny Deuteronome io. Ary dia izay koa ny maha katolika asika, ary raha iaina sika ary ny finoansika dia mandray atanana an'izay finoana izay sika, ka manao ny asom-pinoana, mirosaka ao anatin'ny fikambanana masina sy ny firotana,
mikatroka anatin'ny voamera nasa anambarasika n'izay fa manompo isika ary io fanompoana io no manambara fa eo ve eglizy olona velona isika vita batemy ary dia izay ny vakiteny voalohany ny voandrenesika teo ka izay indrindra raha ilay ao amin'ny evanjely zay nivakisika teo amin'ny toko 10 nisy lehilahy anankiray zay votony zay fampianarana any vahoaka n'Israely zay no nanontany Jesosy satria nahita izy fa ambonimbony kokoa noho izay fampianarana ny lalànany Moizy izay no hitany ao amin'ny Jesosy ka tonga izy nanatona an'i Jesosy ary de zay koa no ataosika ino tompo ino no ataoko azahoako ny fiainana mandrakizay satria izay no antony iainasika ny finoansika ny antony ivelomansika ny finoansika de mba azahoasika ny fiainana mandrakizay matoy isika mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ka sisika efitrefitra ny finoana sy ny fiainana andavanandro matoy isika mivelona ny finoansika de mba ahatonga sika tokoa anana ny fiainana mandrakizay ka ampisehiviny Jesosy fa lalana fototra lehibe indrindra ny fanatanterahana ny didin'Andriamanitra araky nampianaran'ny Moizy fa raha teo lavorary ianao teo sarasara kokoa amidio ny fanananao izany hoe fahafoizana ary io no averimberisika matetika raha te hivelona ny finoana tokoa isika mitaky fahafoizana izay ny mahaeve sika dia isika mahafoy anisan'ny 5F ary fototra ny 5F ny fahafoizana zany hoe ny arena sika na ny talenta sika na ny arena materialy zany na arena ara-panahy na arena ara-nofo aoka ho afozisika dia iombona fiainana amin'ny Kristy sika ary dia izay no azahoasika ny tena fiainana marina tokoa ary dia eto ary Jesosy mampinanatra an'ilay tovolahy nanantoazy hoe tiavo ny tompo Andriamanitra ao amin'ny fonao manontolo sy ny fanainao manontolo sy ny herinao manontolo ary ny sainao manontolo ary ny namanao tahaka ny tenanao fahafoizana izay i Jesosy anefa araky ny lazaisika teo te hampianatra azy ka ilay lehilahy raha teo moa te handalina ny finoana zay le fandaliana finoana zava-dehibe ho asika de nanontany an'i Jesosy izy ary namako de nanao lay fanoharana lay Samaritanina tsara fanahy izy fantatra sika sara io tantara io zay isehony zay hoe finoana velona zay eo ve ka ilay Samaritanina dia ny karakara manontolo an'ilay marary zay naratra teny an-dalana maro ireo maratra ny fiainana amintsika amin'izao fotoana izao maro ny olona tozo fahasairanana sy very fanahy mbola velona na maratra amin'ny fiainana nefa no ny antony maro samihafa dia indraindray isika mandalo azy reny aoka aloha andodratra isika ibebaka ifona fa isika dia mandalo tahaka an'ireo izay voalaza ao amin'ny fanoharana ny mpisorona sy ireo mpanorandalàna zay sy ny karakara fa ilay Samaritanina zany hoe olona ivelany misy nahafoy ka fampianarana ho asika zay araky ny lazaiko teo maro ireo zay maratra noho ny fiainana amin'izao fotoana zao miandrandra asika izy miandrandra asika hitondra ny tenin'Andriamanitra hitondra lay fandresena nentin'ny Kristy ny rasy miandrandra an'ilay vaovao mahafaly lay fiadanana lay fanantenana isika araky ny averimberisika no mpamafy fanantenana sy fiadanana ka okarisika amin'izao androsika izao no Samaritanina tsara fanahy amin'ireo manodidina antsika ary izay no ampisahiviny
masindapaoly amin'ny vakiteny voalohany fa raha miaraka amin'ny Kristy tokoa isika dia ao amin'ny Kristy no hanovozasika an'izay rehetra zay izy zay tena endrik'Andriamanitra ka izy zany no entsika ary ireo ampisika koa dia endriky ny Kristy ka avy ao amin'ny Kristy no hanovozasika ny hery ahafahasika manatanteraka an'izay fanasoavana an'ireo manodidina sika izay ary irain'i Jesosy isika araky tahaka nanirahany an'ilay ao amin'ny evanjely mandehana ka manaova toy izany ka izay indrindra raha manatanteraka ny asa fanasoavana sika vokatry ny fahafoizana vokatry ny izay fiombonantsika amin'ny Kristy izay ary fanatanterahasika ny maha eove asika dia miombona amin'ny Kristy tokoa isika araky ny anambarasika teo ny masindahapoly amin'ny vakiteny faharoa mampasiahy asika fa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy tao aminy no naharinany zavatra rehetra ka raha miaraka amin'ny Kristy tokoa isika dia manao ny asan'Andriamanitra ka raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia izy no hanao ny asa sika ary ho lavorary kokoa aza satria izy no lavorary ary izy no entisika eo manodidina atsika izy no mamafy ny fiadanana izy no mamafy ny fanantenana ho an'ireo manodidina atsika ary dia izy no manasitrana sy mikarakara ireo zay voan'ny nratram-piainana maro isan-karazany araky nylazaisika amin'izao andro iainantsika izao ka amin'izay isika raha miombona aminy tokoa dia zary EEV tokoa Eglizy olona velona ry Andriamanitra raha io mitodika aminao tokoa izahay ary ianao no loharano mamelona anay ianao no naniraka an' Jesosy alay zanakao teny velona eto aminay ampio zahay ahay eno azy ary anatanteraka mandrakariva ny sitrak'Andriamanitra anatanteraka ny didinao ampio koa izahay anatanteraka ny didi-pitiavana fa indrindra amin'ny fanasoavana an'ireo namanay fa indrindra ireo maratra mifanena aminay ka izay amin'ny alalan'ny teninao sy amin'ny alalan'ny fanasoavana anasitrana azy reny Tompo ampio ary zahay mba ho samaritanina tsara fanahy izery zay ilain'ireo miaramonina aminay ary vonina amonjy azy ireo vonina amonjy ireo mizaly vonina ahafoy ka amin'izay dia tena hoe tokoa izahay Eglizy olona velona mandalina ny finoana miaina ny finoana mandray atanana ny finoana mankalaza ny finoana ary mizara ny finoana amin'ny alalan'ny fanaovana ny asa fanasoavana amin'ny alalan'ny fikatsana mandrakariva ny soimbonana amin'ny alalan'ny fanaovana ny marina ary ho vavolombelona ho tokoa ny izahay amin'ny fiainana andavanandro ao tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy.
fa olo raika tokoatra isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny ainy, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapa an'izay.